Androany talata ny andro farany nanaova ny profesora Anta Maria Daniel Volontina Tatra isan'andro mikasika ny fivoaran'ny aretina coronavirus. Isaky ny herinandro rehefa sabotsy no marimarina kokoa sisa, izy no manome fotoana ny malagasy resaka momba ny antontanisa mikasika ny COVID-19. Araka ny fanambarana nataony Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministra ny serasera sy ny kolontsaina androany sady mpitondra tenin'ny governemanta dia noraisy ny filohan'ny repoblika izao fanapahan-kevitra izao satria efa andalam-pandresena mivalana aretina i Madagasikara. Efa hita taratra hoy izy fa mihena ny isan'ireo olona voan'ny coronavirus ary mitombo ny isan'ireo olona sitrana. Tazomina ihany anefa ny fandaharana manokana isan-kerinandro ho fampahatsiahivana fa mbola misy ny aretina ary mbola tokony hiatra ireo hetsika sakana isan-karazany ho hiatrany Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Mbola tsy maintsy mandefa mivantana io fandaharana isan-kerinandro io anefa ireo haino aman-jery rehetra ho hiatrany izy satria mbola anaty amiaina ara-pahasalamana isika eto Madagasikara. Ny amin'ny 20 indray ireo olona voan'ny coronavirus tao anatin'ny 420 ora farany araka ny tatra nataony mpitondra tenin'ny CCO androany talata. Ny faritra Diana no ahitana tranga be indrindra satria miisa 13 izy ireo any amin'iny faritra iny. Araka izany, miisa 457,990 alina ireo olona mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 hatramin'ny atombohan'ny aretina teto Madagasikara araka ny tatry ny CCO. Ankoatra izay dia tsy nisy ny alana fohy tao anaty 420 ora farany ka mijanona ho 7,900 isan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny COVID-19. Miisa 500 ireo olona misedra fahasarotana ka mbola manaraka fitsaboana ny amin'ny hopitaly satria miaina 4 izy ireo androany talata. Miisa 770 kosa ireo olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsaboana intsony. Vonina hiatrika ny fahavaratra ny BNGRC, efa miomana ny amin'ny fiavian'ny rivo-doza sy ny taom-pahavaratra ny biraom-pirenena misahana amin'ny fifehezana ny loza sy ny tandindon-doza na ny BNGRC araka ny fanambarana izay nataony taleny ny Jeneraly Elaka Olivier Andriakajy androany talata. Efa vonina avokoa ireo fitaovana entina miatrika izany ary mbola eo ihany koa ny fanampiana avy amin'ny mpiara-mombonantoka. Sarotra nefa ny ilaza fa manana ny ampy Madagasikara hiatrehana ny loza sy ny tandindon-doza ho an'ny taona 2020 sy 2021 saingy miankina amin'ny toe-java-misy any ho hiatrany ny fanazavan'ny Jeneraly Elaka Olivier Andriakajy.